Tsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Vavaka sika. Velom-pidirananao zay raha eo noho ny amin'ity andro alakamisy zay ankalazananao noho ny famindramponao zay mbola nataonao taminay dia velona iny atrapamonjeny zay. Koa masitraka ndray miniteninao zay hanananay ny tagidalana amakivakinay ty tolo andro ty. Dia niteninao ane nitsangonay indray fa ninitobotray sy fanazavana ny lalanay. Saotra Jesosy. Amen. Anio alakamisy 4 Jona 2024 dia bokin'ny Asana Apôstôly 7:7 voalohany no anjara mofinainao atsika. Asana Apôstôly 7:7 voalohany mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nandeha namaky any Amfipolia sy Ampolony izy dia tonga tao Tesalonika ary nisy sinagogany Jiosy tao. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata 3 niediny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Dia nanambara izy ka naneo marimarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary Jesosy zay toriko aminareo izy no Kristy. Ary sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy ary marobe koa tamin'ny jetsilitsa zay mivavaka ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy nanakatsy. Fa nialina ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena ary navory vahoaka betsaka, dia nampitabataba ny tanàna ka namely ny tranon'ny Jasona ary nitady hamoaka azy roa lahy ao amin'ny olona. Ary raha tsy nahita azy roa lahy izy dia nisarika ny Jasona sy ny rahalahy sasany eo amin'ny lehiben'ny tanàna ka niantso mafy hoe tonga ty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo. Ary efa nampandrosoany Jasona izy ka izy rehetra ireo manohitra ny tenin'ny Kaisara satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa dia Jesosy. Dia taitra ny vahoaka sy ny lehiben'ny tanàna raha izany ary efa nasainy nametraka antoka Jasona sy ny sasany teo aminy dia navelany andeha izy. Ny masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Asana Apôstôly dia mirakitra ny fomba nahatonga ny filazantsara ny Ely nanomboka tao Jerosalema ary nipaka hatramin'ny Roma renivohitra izao tontolo izao. Zany raha teo moa no baiko azon'ny mpianatra araka ny voalaza amin'ny Asana Apôstôly 1:9 hoe ary azo heranareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ao vavolombeloko manomboka eto Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Dia mirakitra ny tantarany ny velarany zany filazantsara nanomboka tao Jerosalema hatramin'ny Roma zany ny bokin'ny Asana Apôstôly. Sakiny amin'izany ny zavatra naseho tany Tesalonika satria fomba ny Paoly Apôstôly raha teo miditra amin'ny sinagogany Jiosy ka naneho marimarina izy fa tsy maintsy nijaly sy nitangana tamaty Kristy, ary Jesosy zay toriko aminareo ho izy ny Kristy. Jesosy zay nitorika aminareo izy ny Kristy. Ny hoe Kristy dia le vosotr'Andriamanitra ary Jesosy dia mpamonjy, Jehovah ny mpamonjy. Jesosy ilay vosotr'Andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao. Ankoatran'izay koa ny hoe Kristy dia manondro ny asa mampanjaka an'i Jesosy. Ankoatran'ny mampamonjy azy dia mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo izy. Vokatra ny fanambarana nataon'i Jesosy zany dia lazaina fa mifaninana amin'ny Kaisara, satria Kaisara raha teo koa na ny empereur romanina tamin'izany fotoana izany, tamin'izany rehetra any moa dia saika zanatany romanina avokoa izao tontolo izao ary natanjaka be ny empereur romanina zay nanana ny Kaisara zay antsoina koa hoe Kristy na mpanjaka ny mpanjaka. Ka eto
dia lazaina fa hoe misy mpanjaka hafa dia Jesosy. Tena marina io. Vokatr' zany a dia lazaina fa nampitabataba ny vahoaka ry Paoly sy ny namany Jasona dia voaterina voaka ny tanàna mihitsy ka nampangainany tamin'izany. Ry havana, tsy voazao ny fivavahana kristana tamin'izao tany izany no mianjehana fa mandrakaiky mbola apôstôly teo ana amin'ny bokyny anankiray ana amin'ny Filipianina any hoe nareo tsy nomena ny ino an' Jesosy Kristy ho tompo mpamonjy any fa niara-poriana koa no ny anarany. Ary efa nambarany epistily ho an'ny Petera fa tsy maintsy miaritra mafy ny mpanaradian'i Kristy. Atika amin'ny teny hafa, izay manaradian'i Kristy izay mankatoro azy dia tsy maintsy miaritra ny hafa. Jesosy rahateo dia efa niteny hoe izay manaraka azy dia tsy maintsy mitondra ny azy fijaliana. Anatrehan' izany izay ny maha kristianina, hiara-poriana, hiara-pijaliana, hiara-fanenjehana, tsy hoe amin'ny maha-mpanao ratsy azy sanatria izany fa noho ny amin'ny asan'ny fitoriana filazantsara izay nitanterahana. Eto dia miarihary zany Paoly apôstôly tsy nasakana azy zany fa sananambara marimarina izy fa tsy maintsy nijaly Kristy ary maty no vonoina mihitsy saingy natsangan'Andriamanitra ho velona ary velona manakizay. Zany gavana ny filazantsara. Ilay fahaveloman'i Kristy lasa fahavelomako sy fahavelomanao. Ny fiainana nentin'i Kristy izay feno fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra sy feno fankatoavana afindra ny amiko sy aminao rehefa manaiky amin'ny Jesosy Kristy ho tompo mpamonjy anao ary izay ny maha kristianina manana Kristy ho fahavelomanao ka sa hiteny tahaka amin'ny Paoly apôstôly koa hoe zasy ianao hoe tsy izao intsony ny velona ato anatiko fa Kristy ny velona ato anatiko izay manolotra ny tenany famonjena ary zaho koa dia hanolo tena ho an'ny tompo tsy ianao ihany fa sika rehetra mba hanehoana fa velona marina Kristy ary velona ho an'Andriamanitra ianao sy ianao sitrapon'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra. Dia izany tokoa anie zasy ianao amara-piavan'i Kristy eny amin'ny rano lavitra. Amen. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mam'izany izay mampijoro anay sy manome fahasahiana ho anay ka tsy hanatahotra ka tsy hiemotra amin'ny fanarananao ary sa hijoro vavolombelonao hanambara fa tsy misy tompo sy mpamonjy avy eto Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona izay tonga hitady sy hamonjy anay ary mamerina anay rehetra ao amin'ilay tena fiainana ilay fiainana maharaka aminao dia Jesosy Kristy fiainan'izao tontolo izao. Dia ho aminay rehetra anie izany teninao zany ka anaiky tokoa izay fa ny fiainanao ny fiainanay ary ny fomba fahavelomanao ny fahavelomanay dia ny akatoro an'Andriamanitra iray amin'ny androm-piainanay rehetra satria izany no maha kristianina. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe ngainay izay ny an-danitra mamasina ane ny naranao mitonga ane ny fanjakanao ataony hoe sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra minay niny alina sazo anay ary mamela ny helokay tahaka namelana izay noloka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie izao tsotra amin'izao ary ny fiadanana Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay ny antsanareo sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.